ajantsika etrany amin'iny fananatanteraka fivirina kosa ireo tompona andraikitra mpikambana ihany koa ao anatin'ny Ilvanie ny alakamisy lasa teo. Anisan'ny nodinina tao anatin'izany moa ny mahakasika ny fitaterana anabakabaka, nisy ny sosokevitra ny vohitra tao anatin'izany dia ny fampitarana na ihany koa ny fanotarana ny zotra ny kompania mpitaterana Air Madagascar. Nandrozy sosokevitra ny kompania mpitaterana Air Madagascar ny fikambanana regionaly Ilvanie nandritry ny fivoriana izay notanterahan'izy ireo ny alakamisy lasa teo raha ny tatitra izay nataon'izy ireo tamin'ny mpampalala vaovao. Ireo sidina izay makany azia raha ny voalaza dia tokony ampadalovina eo amin'ireo nosy rahavavy anatin'ny faritry ny ranomasimbe indianina. Ny kompania mpitaterana Air Madagascar ihany raha ny voalazan'ny ministry ny fizahantany Seychellois izay filohan'ny fikambanana regionaly Ilvanie no any kompania manatanteraka sidina mbola afaka hitarana. Ny Ilvanie no voalaza fa hitondra ny famatsim-bola ahafahana mameno ny fiaramanidina. Raha ny voalaza dia mba ho fanampiana indrindra ny kompania Air Madagascar izany. Ny filohan'ny région Réunion dia nilaza kosa fa ny faniriany dia ny anamora ny fanomezana ny visa makany La Réunion saingy tsy izy no mpanapa-kevitra amin'izany. Voalaza ihany koa fa andefa fanasana ofisialy any Maldives mba hiditra ao anatin'ny rafitra Ilvanie ireo mpikambana ao anatin'ny ity fikambanana regionaly ity. Samy nananditrandritra ny mahazava-dehibe ny fampivondronana sy ny fizarana traikefa ireo mpikambana ao amin'ny Ilvanie ny alakamisy